Ndrembava kosa mahakasika ny finoana no faranana ny alady 7 ny volana Desambra lasa teo ny fankalazana ny 15 taona na ampitandrina ny pastera Lazasora Kotondranaivo tao amin'ny FJKM Ambodifahitra Martiora. Ny andindiny mahakasika izay indrindra no entina ho anao anatin'ity fanadidina ity. Fotoana lehibe rososona nankalazan'ny FJKM Ambodifahitra Martiora tamin'ity taona 2024 andany ny fankalazana ny 12 taona na ampitandrina ny pastera Lazasora Kotondranaivo, ankilany kosa dia ny fankalazana ny 10 taona ny fiara-miasa ampitandrina sy ny fiangonana. Raha mikasika ny fankalazana voalohany dia ny 17 aprily tamin'ity taona ity no nosokavana tamin'ny fomba ofisialy izany ary nofarana ny alady lasa teo. Nitarika ny fanampam-pavahana ny biron'ny fiangonana ary nitony ny tenin'Andriamanitra kosa ny mpitandrina Arakotiny Rinarso Hubert izay talen'ny lycée protestanta Rasalama. Nandritra ny fanampam-pavahana dia nisy ny jeritoika fohy ny 10 taona lasaka ny soran'ny rehetra n'Andriamanitra noho ny dingana maro efa vita. Ity andro ity ihany koa dia nanahoany rehetra ny fahavonona ny atrika ny 10 taona manaraka. Ny fiangonana dia mbola maneho fankasitrahana ny mpitandrina mianakavy noho ny ezaka izay nataon'izy ireo ary dia samy nanolotra boaty shin-drakitra ihany koa ho an'ny mpitandrina. Ny pastera Lazasora ihany koa tamin'ity andro ity dia mbola nanolotra fanomezana fanampy ho an'ny fiangonany ka dia nofenoan'ny mpitandrina ho 10 tapitrisa ariary, izany hoe talenta 10 amin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandraisany anjara amin'ireo fanamboarana ny akany ao Ambodifahitra. Ny atoandro taoriana ny fampivavahana moa dia nisy ny sakafo fifaliana ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka izay nanatrika ny fotoana ary ny tolakandro dia nisy ny rindran-kira aram-pilazantsara izay niarahan'ny STK Orima FJKM Mazorivo, ny tsantapamonjena FJKM Ambavatoka Naitao sy ny korala mainty milala FJKM Ambotately sy ny korala Vanilon'ny Martiora. Ny fifaliana no isaoran'Andriamanitra noho ny fahatanterahany ny fankalazana ny 10 taona ny fiara-miasan'ny mpitandrina sy ny fiangonana eto amin'ny FJKM Ambodifahitra Martiora nandritra ny taona 14 sy 2000 ity, izay nanehoana ny fitiavan'ny rehetra ny asan'Andriamanitra sy ny fiangonan'Andriamanitra, nanehoana koa fisaoran'Andriamanitra noho ny tantanan'ny fiainan'ny mpitandrina, tantanan'ny fiainan'ny fiangonana nandritra izany. Ny fotoana tahaka izao ihany koa dia azahoana banga hanao dingana betsaka kokoa noho ny tamin'ny lasa. Ny elariana dia hanjaka ao amponin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavana ny fiangonan'Andriamanitra ary mba hitoetra tokoa ao anatin'ny finoanan'ny Kristy ilay mpamonjy ny olombelona rehetra ny kristianina. Mbola mitomby fety ao Ambodifahitra satria amin'ny farantaona izany hoe rahampitso alarobia dia isy ny fanomanana ny alina manokana ho an'ireo rehetra tsy ankanavaka. Maimam-poana izany fotoana izany atao Ambodifahitra ka hanasain'izy ireo ny mponina manodidina rehetra manomboka amin'ny 8 ora alina ity fotoana miavaka ity. Izay indray ry tompoko lasy tompoko vava masaka hazo natolotra tamin'ity ariva ity akasitrahana hatrany nefa ianao naharitra ny jiro hatramin'ny farany vaovao antsika. Manome fotoananao kosa nefa ny tenako amin'ny manaraka indray mametraka ny veloma mandrapitafa ry tompoko lasy tompoko vavy.